Iverenantsika kely kosa sara aloha ny vaovao ara-politika nanomboka ny fahavalon'ny volana May teo mofono ny vola ara-potoana ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary mbola mitohizany amin'izao fotoana izao fino ny fandahara-potoana amin'ny fandinihana an'ireo volavolan-dalàna samihafa. Manomboka amin'ity herinandro ity dia feno dia feno ny fandahara-potoana ny antany meram-pirenena. Volavolan-dalàna manodidina 10 no tonga am-pelantanany anteny meram-pirenena amin'izao fotoan'izao araka nambaran'ny filohany Jean-Marc Rakotomamonjy. Anisan'ny volavolan-dalàna tonga any amin'ny anteny meram-pirenena ny mikasika ny fanaovan-tsiny ny fampindramam-bola amin'ny mpamatsy vola maromaro ny Banque mondiale, Fonds croatien ary misy ihany koa avy amin'ny vondrona européenne. Misy ihany koa andalana ho tonga ho avy amin'ny ministera fitsarana izay misy telo izy ireo. Ao ny momba ny Conseil supérieur de la magistrature, miady atao amin'ny heloka iraisam-pirenena sy ny fampidim-bola ary ny momba ny zon'olombelona. Ankoatr'ireo dia misy ny tolo-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty. Raha tokony mialohan'ny 24 jona no amoahana ny lalàna rehetra mifandraika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Hatreto kosa dia tsy mbola tonga eny anivony anteny meram-pirenena ny lalàna momba ny fifidianana ben'ny tanàna. Mbola tsy eo am-pelantanana ny solombavam-bahoaka ihany koa ny lalàna momba ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana 2024 sy 2025.